Araka nefa ny tanterinatsika teny Ampendohana dia ibantoerana amin'ity fampalalam-baovao ity ny mahakasika ny fankalazana ny andro ny Saint-Valentin na ny andro ny mpifankatia. Efa fantatra indrehetra fa andro natokana ho an'ny mpifankatia ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana febroary. Raha fetin'ny vahiny izany teo aloha dia efa nakavolo-tany teto Madagasikara satria efa maro ireo mpifankatia no manamarika ity andro natokana ho azy ireo ity. Tahaka ireto zatovo ireto dia nanana ny fomba nanamaria ny fifankatiavan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fanaovany fanamiana mitovy. Arantsary. Na dia andro talata gorovaka araka ny fiteny azy ny Saint-Valentin tamin'ity taona ity dia tsikaritra fa samy mavitribitrika avokoa ny tsirairay na lana ny vavy nanomana ny fety ny mpifankatia nanomboka hatramin'ny maraina. Ao ireo novimbina voninkazo kely, ao kosa ireo mandeha mitondra fanomezana isan-karazany etsakilany. Ao ireo nanokana ny andro anio andro iarahana amin'ny alalan'ny fitsangatsanganana na koa amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo. Ho an'ireo miasa kosa mbola voatanan'ny asa dia ny hariva no atao izany fankalazana izany amin'ny alalan'ny takariva mahafinaritra. Mifankatia miavaka ary mendrika no mena loka manokany Nathan sy Nancy mba hanamarena Saint-Valentin dia nanao ezaka manokana izy roa kely ka natomboka amin'ny fiankanjona mitovy izany. Ankoatra ny fiankanjona dia nanao tomboka vasa misy ny anaran'izy roa ihany koa izy ireo. Natokana hoe ho an'ny andro Saint-Valentin hoe 14 février fotsiny ve no tokony hifankatiavana sa tsy amin'ny andron'ny Saint-Valentin nefa izy ireo no manao an'izao. Laza izy roa kely fa ny fifankatiavana ny azy ireo no lara-pamena ka tsy natao andro iray ihany izany fa saika isan'andro dia tokony hisatrahany ny fanaporofona ny fitiavana.